zao ny akademia mpitsabo eto Madagasikara. Sekoly tsy miankina teny erana amin'ny ray aman-dreny fa tsy terena ny fanomezana ilay CVO. Orinasa Krauma tsy mbola nisy voavaly ny fanjakana hatramin'izao ny fitakiany mpiasa. Magnano mbola tsara atsika jiaby izay manaraka ny fahitalavitra MBS amin'ny tianyany ity arivarivan'ny talata fa 1 ny volana Aprily taona 2024. Tonga soto amin'ny fotoana ny vaovao manasana ampanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Araka ny famazatra moa dia misy ny fitaterana ny tranga vaovao momba ny COVID-19 raha tamin'ny androany teto Madagasikara araka ny tatitry ny CCO tamin'ny 2 ora sy 7 tamin'ny manjana teo dia mijanona ho 120 amzato ny olona mitondra ny tsimikaretina coronavirus eto Madagasikara. 770 no mbola andala-pitsaboana ankehitriny, ny ampitelo kosa ireo sitrana androany ka tafiakatra 420 izany ny isan'ireo sitrana tamin'ny tiaretina ity teto Madagasikara. Fa namoaka fanambarana omaly ny avy eo anivon'ny Académie nationale de médecine miayahy ny fizarana ny fanafody tambavy ataon'ny fanjakana amin'izao fotoana izao. Ny andindin'izay tateriny Jessica Miray eo amin'ny rindra-tsary ny tahiriny ana ranariny. Ny anamemana ny Académie nationale de médecine de Madagasikara no namoaka ity fanambarana ity omaly. Taorina moany fanjakana tamin'ny fomba ofisialy ny fisian'ilay tambavy Covid organics natao hitsaboana ny Covid-19. Velona ihany Académie izay ivondrona ny mpampianatra amin'ny sahanan'ny fahasalamana sy ny fikirakirana ny fanafody eny amin'ireo anjerimanontolo, pikaroka, felohany olafitry ny mpitsabo, farmasia, ny société savante amin'ny fikasana ny izarana fanafody tambavy ka manao izao fanambarana izao. Io fanafody io dia tsy voafaritra mazava ny proof scientifique nefa omena olona indrindra fa ny zaza. Lay tokana ny aina ka adiditsika ny mitandro ny fahasalamana ireo zanantsika. Ankoatr'izay, araka ny lalàna manan-kery dia ny mpiasan'ny fahasalamana ary ny tobim-pahasalamana ihany no mizara ny fanafody. Koa manaitra ireo mpanapa-kevitra isan'ambaratongany sy isika ray aman-dreny mba samy andray ny andraikiny. Nandritra ny fifampiresahana tamin'ny mpikambana avy amin'ny Akademia mpitsabo eto Madagasikara ihany koa ny ilazany fa tsy finiavana te-hanohitra akory ny antony ity fanambarana ity fa misy kosa ny fenitra tokony arahina amin'ny resaka fanafody sy tambavy toy izao. Izay fenitra izay no takiany Akademia ny anarahana azy. Fa ny elatra ny velany ny fanambarana nataon'ny fanjakana tamin'ny alahady loso teo iny mikasika ny fahitany Madagasikara ilay fanafody adina amin'ny Covid-19. Isa namoaka lahatsoratra mikasika izay indrindra ny gazety Le Point Afrique. Mbola vaovao tateriny Jessica Miray hatrany amin'ny rindra-tsary ny tahiriny ana ranariny. Omaly ity lahatsoratra Le Point Afrique ity no nivoaka. Manohitra ny hevitry ny OMS nankatoavin'ny filoham-pirenena malagasy ny andra nanaovana traitement ny Covid-19 amin'ny alalan'ny artemisia, zava-maniry natao hitsaboana ny tazo. Olo lohateny lahatsoratra. Sambany, hoy hatrany ity lahatsoratra ity no nisy mpitondra firenena nilaza mikasika ny artemisia. Ny OMS na ny Organisation mondiale de la santé anefa dia milaza fa misy amin'ireo fanafody sy fitsaboana nentim-paharazana no mampitony ireo fambara sasany amin'ny Covid-19. Ary amafisiny hatrany fa tsy mbola misy proof manambara fa mahasitrana ary maharo amin'ny Covid-19 izy ireny. Tamin'ny taona 7 sy 20 ary dia lany tao anatin'ny OMS fa tokony hialana tsikelikely ny fitsaboana avy amin'ny alalan'ny artemisia izay ampidirina avy ao ambava. Ity zava-maniry ity aza dia voarara mihitsy amin'ny firenena sasany ao Europa. Naneo ny heviny momba ny tia fizarana fanafody ho an'ny mpianatra ity ihany koa Ramatoa Nirso Ernaivo tamin'ny omaly. Nambarany fa tohina tanteraka ny tenany malona izao zava-misy izao. Varatsika ny fanadadiana tateriny Noro Fitiavana sy tahiriny ana ranariny. Tsy mankasitraka ny teny fitondrana ny amin'ny fanerena ny zaza malagasy isotry ny fanafody Covid organics. Ramatoa Nirso Ernaivo paelalana. Fa maninona no zaza malagasy no hoterena inana an'le fanafody hoe tsy maintsy mihinana an'io ny zaza malagasy. Zay mihitsy moa le voalaza teo.
dikan'izay zany amiko ao anatin'io fanafody io le vaksiny nefa le vaksiny zara teo moa tena tsy tia vaksiny maizina mihitsy na tena tsy tia vaksiny mihitsy fa raha ohatra hoe azo ataony tsy manao vaksiny dia tsy manao. Ary raha hiteny ny filoha Andry Rajoelina hoe tsy tia tandrazana izay manakihana ny teniny dia hozy izy aminy tsy fitiava tandrazana ny ianao raha andriamatoa ity ny andeha hanery ny zaza malagasy hihinana zavatra tsy nanaovana essai klinika akory. Koa hoe tonga dia hoterena hihinana ny zaza malagasy tsy marary tsy marofery raha mbola mba hoe chloroquine hoe tsy maintsy mihina chloroquine ray isan'andro ohatra mandritry ny herinandro zaza malagasy antorikotra izany dia ekeko tena mba ekeko fa kosa ity zavatra tsy satapiheviana ity. Mampametra-panontaniana ihany koa izy ny amin'ny faharetan'ny fotoana nanaovana ny fikarohana an'io fanafody io. Tao anatiny 3 semaines, non, 3 semaines, 15 jours, indroa, 30 jours zany zay ve dia navita nanao fanandramana recherche tena hoe scientifique clinique manara-penitra sy ny rehetrarehetra ve zany ny olona izay nanao an'io so dia mijapijapy ny notoriété any IMRA fotsiny dia lazaina fa IMRA no nahitana an'io. Maninona tsisy olona avy ao amin'ny IMRA mihitsy nandray ara nanankiray rany teo. Omaly moa no nanaovana ny lanonana fanolorana amin'ny fomba ofisialy an'ity fanafody ity teny Avarabohatra. Nisy ny ireo masovoa izay namaly ny fanasana tamin'izany, nisy kosa ireo tsy tonga ka nahabe resaka. Fanadihadiana manodidina izay nataon'ny Miradora Benjamina sy Mathieu Princy. Nahagaga ny maro ny tsy nahitana ny solotena maharitry ny OMS Madagasikara, Charlotte Ndiaye, nandritra ny lanonana fanolorana tamin'ny fomba ofisialy ilay vokatra Covid organique omaly teny amin'ny foiben'ny IMRA Avarabohitra Itosy. Namiratra tamin'ny tsy nateo azy ty solotenan'ny OMS ty, hoy ny tatitra an-gazety. Rehefa resaka ara-pahasalamana mantsy dia hita foany Dr Charlotte Ndiaye eo anilana mpitondra malagasy ary tena tsapa ny firotsahany an-tsehatra anampy an'i Madagasikara. Voatsela akory izay mantsy dia isan'ireo nandray ny fanafody izay natao hiadiana amin'ny Covid-19 natotry ny orinasa tsy miankina iray izy sy ny filohan'ny Repoblika. Nanamarika ireo tonga teny Avarabohitra ny tsy nateo ity solotenan'ny OMS Madagasikara ity. Mampametraka fanontaniana ihany koa, misy fandraisany amin'ilay fanambarana navoakan'ny OMS foibe ve izao fihetsika izao dia tsy manaiky ho vokatra malagasy voalaza fa nivokarin'ny IMRA io tokoa ve ny OMS araka ny resabe mandeha. Ny OMS foibe tokoa mantsy tsy mankatoa ny fampiasana ny artemisia amin'ny ady atao amin'ny malaria na ilay tazo mahery na mon'olona maro aty Afrika, indrindra fa ny zaza. Ary efa niparitaka izany fanambarana izany. Ho an'ny OMS foibe dia aleo lay misy odi-moka ny nampiasaina toy izay ty vokatra avy amin'ny artemisia ity. Ny fisotroana ny tambavy vokarina amin'ny artemisia mandritra ny fotoana ela dia mety amorona mikroba matanjaka kokoa, hoy ny OMS foibe ihany. Mbola ity artemisia ity ihany koa nefa no akora fototra amin'ilay vokatra Covid organique izay nahabe resaka ihany koa. Ka mety izay ve ny mahatonga ny solotena maharitry ny OMS tsy refeo amin'izao fotoana izao Vaovao mahakasika ny sosialy kosa dia nisy androany ny fanolorana fanampiana nataon'ny ben'ny tanàna Anakadimanga izay natrehan'ny solombavambahoaka lany tao Atsimondrano. Izany natao dia mbo ho fanampiana ireo marefo eo amin'ny fiarahamonina ao anatin'izao vanim-potoana fihibohana izao. Asin'Andriamalala sy Tokira Marolay no mitatitra ny vaovao. Vahoaka sahirana misy 300 mahery no nahazo fanampiana toy ny vary tao amin'ny komuna Akadimanga. Tonga nanatitra izany ny solombavambahoaka Alaratsimbazafi sy ny ben'ny tanàna ao an-toerana. Vary vokatry ny tany avy amin'ny tanimbary avy ao amin'ny Akadimanga ihany moa no nangonina ary nozaraina tamin'ireo mponina ireo. Dia ny ainga avy amin'ny ben'ny tanàna sy ny malala tanana teto amin'ny komuna misy anay no nanao ny ezaka fotsim-bary. Dia nampian'ny député Alaratsimbazafi, député Anatsimondrano. Dia ny tiana homariana dia ny fotsim-bary izay nizaraina androany dia tena tsy nisy vary hoe nafarana avy any amin'ny faritra hafa na avy aiza fa tena vary vokatra ary ny volena teto amin'ny komuna Akadimanga. Ny tiana ho resahana amin'izay dia hoe ny vary vokatra eto amin'ny komuna Akadimanga zany dia afaka mihitsy
manampy ny sahirana eto amin'ny commune rehefa tonga amin'ny fotoatsarotra lalova amin'ny firenena ohatran'izao. Raha ny fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana izay lokalokaina dia ireo be antitra ihany no efa nahazo io izany tao amin'ity commune iray ity, saingy ireo sahirana dia modidiana tsy hita toy ny mitranga any amin'ny commune maro. Ka zay mihitsy no nampikakaiky an'ilay vahoaka hoe tsy zoky olona rery ny vahoaka fa misy vahoaka sahirana maro eto, dia zay no anisany nanaovana ezaka fa misy manateny zay fa mbola ho avy manaraka ka. Nitondra ny anjara biriky ho fanampianan'ireo mpitsabo kosa androany ny avy amin'ny antoko HVM malona izao ady amin'ny aretina Covid-19 eto amintsika izao. Germaine Menjanary no mitatitra ny andindin'izay eo amin'ny sary ny Manora Andriamalala. Na dia voalaza za fa nahita fanafody ho an'ny coronavirus i Madagasikara dia zava-dehibe ny fiarovana amin'ity aretina ity miainga avy amin'ny tsirairay. Nandray an-tanana ny fanampiana ireo mpitsabo ny avy eo anivony antenimerandolona androany. Tsy misy afa-tsy ny fisorohana ihany mantsy no vahaolana sy ny ady amin'ity aretina ity. Prévention io ny ataontsika amin'ny Covid-19. Io ny olon-drehetra mety ho ianao za tsika miakavy mety vona daholo ary ny eto amin'ny CHRD itosy izay tsy mandray ny aretina zany dia nanampy ny izahay amin'ny fiadiana prévention dia nanolotra masque, gant ary eau de javel iadiana amin'ny Covid gel iadiana amin'ny Covid-19. Zegny no zava-dehibe indrindra. Zavatra telo amin'ny fomba mety adikatsika an'io prévention, test dia mety traitement ny ariana any tsy fantatro fa ny prévention dia zava-dehibe indrindra, zava-dehibe tsy azontsika negligena ka izay no nahatonga anay tsy ny afa-tsy ny CHRD itosy ihany no anaovanay izao fanomezana izao fa mbola misy maromaro izay hitanareo miandalana eo foana. Lafim-baovao hafa kosa mitohy ny fanenjehana an'ireo olona izay tsy mitovy firehana amin'ny mpitondra ankehitriny amin'izao ady sarotra hatrehan'ny firenena izao. Naneho ny heviny manoloana izay indrindra androany ny avy amin'ny antoko HVM. Germaine Menjanary hatrany mitatitra ny andindin'izay eo amin'ny sary ny Manora Andriamalala. Ny taky ny fahalalana maneho hevitra sy ny demokrasia teny amin'ny kianja ny 12 Mey ny antoko ny fitondrana ankehitriny ny faraiky amby roapolo ny volana Aprily 2024. Iaraha mahita ny zava-miseho ankehitriny, mananontany ny jadony, tsy misy fanavahana intsony fa izay tsy mitovy hevitra rehetra dia ampidirina amponja avokoa ary fitaovana matanjaka ny cybercriminalité. Dia manahirana ny laza hoe demokrasia satria hitatsika angamba tsy hiditra lalina raha ny faneho-kevitra ho nareo mpanao gazety angamba mahalala an'izany victime nareo aminay ny atao hoe demokrasia dia ny faneho-kevitra fijoroanao amin'ny zavatra anankiray foto-kevitra anankiray izay hitanao tsy mifanandrify ohatra hoe amin'ny lalam-panorenana amin'ny fampanantenana nomeny filoham-pirenena na ny mpitondra raha vao tsy mifanaraka amin'izany dia tokony hijoro ny vahoaka malagasy. Tsy napetraka hoe antoko politika izany fa ny vahoaka tokony hijoro iseho aneo an'izany. Ka raha ny demokrasia eto amintsika dia hitanay angamba fa tsy mifanaraka amin'ny fomba fihevitra sy ny eritreretana azy. Fantatrareo tamin'ny 21 avril ny zavatra niseho teto Madagasikara tamin'izany nanaovana ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Raha ampifanandrifitsika amin'ny zavatra misy amin'izao ve izany? Vonona miatrika an'izany ve sa afaka mamela an'izany ny fanjakana amin'izao fotoana? Io ara-panao gazety maneho hevitra aiza ny toerana misy azy. Ka aminay HVM dia mangataka zahay ny fahalalahana. Avela halalaka ny faneho-kevitra fa tsy midika hoe aneho hevitra ny olona anankiray dia ho fahizinao ampitahorina ho gadraina ngamba tsy demokrasia izany. Momba ny raharaha ary finina Rahelsoa izay mbola tazona any amponja amin'izao fotoana moa dia nagnano valandresaka ho an'ny mpanao gazety androany ny maître Olala izay mpisolo vava azy. Ny Zavandriamahefa no teny antoerana mitatitra ny vaovao eo amin'ny sary ny Andry Rakotomalala. Nandritra ny valandresaka ny fanaovana tamin'ny mpanao gazety no totosain'ny mpisolo vava ny Rahelsoa ary finina androany dia fantatra izao fa mijanona tsy ho mpiaro an'ity mpanao gazety na hiditra ponja ity intsony i maître Willy Razafinjatovo. Fangatahiny fianakaviana no voalaza fa antony natonga izao fanapakevitra izao. Avoka ny tim zany ny andraikitra fiarovana azy amin'izay fotoana izay fa tsy izay intsony miaraka amin'ny maître Bonia
na satria izy iny nefa niaraka taminay hatramin'izay a tsy hitanay moa zay teny anazy zay manana kabine izy a zay tsy hitanay zay hoe influencien za tsy hanao an'izany mihitsy a tsy fombanay koa manao influencien ny olona tahaka an'izay mbola nanamafy hatrany anefa ity mpisolo vava ity na dia efa tsy tompona andraikitra amin'ny fiarovana ny mpanao gazety Rahily Soarfinina intsony fa tsy misy tokony hitazomana ponja azy mihitsy tsy misy mihitsy ny fanagadrany ramatoa rehefa tokony miandro sy fotoana itsarara satria anatrika ny fitsarana io ny olona indrindra fa inareo mpanao gazety a ary hoeninareo tsara fanazavana fa tena tsy izy mihitsy ary mampirelo ingilizy e satria ahoana no olona tsy misy tsiny no kotao an'izao fa 12 andro androany izao no nampidirana ponja ity mpanao gazety ity mbola tsy mitsahatra ny miady ary mangataka hatrany ny hamoahana azy araka izany ireo mpisolo vava izy ireo. Eo amin'ny lafim-baovao hafa kosa dia mimpody manomboka amaray ny fitaterana eto Andrenivohitra misy ny toromarika izay nomeny avy anivon'ny ATT na ny antokondra ramsana ny fitaterana antanety manoloana an'izany. Ravirazafy mahenina sy Tokira Marolahy. Iverina hiasa tsikelikely ny fiara fitateram-bahoaka urbain sy suburbain raha ampitso manomboka amin'ny 10 ora maraina ary hatramin'ny 3 ora tolakandro ny fitaterana ka mifandimby miasa ireo manana laharana ankasa na ny nombre pair sy ny tsy ankasa na ireo manana ny laharana impair. Ny fiara ankasa no manomboka miasa ho an'ny raha ampitso raha ny fanambaran'ny ATT. Nampatsiahy ny tompona andraikitra fa tsy misy fiakarany ny sarandalana. Olona iray kosa no mipetraka akaiky ny mpamily ary tsy hipetrahana ny strapotaina ny seza eo ampovoany. Olona telo isaky ny andian-tseza na ny banquette ho an'ny minibus ary tsy misy mitsangana ny mpandeha. Atakina amin'ny rehetra ny arivava ary tsy mahazo miakatra anaty fiara izay tsy manao izany. Tsy maintsy manao ny gel désinfectant ihany koa eo ampiakarana ny fiara. Noho izany tsy maintsy rarahana ranom-panafody ny fiara vao mahazo miasa. Manomboka andro amin'ny famendrana ny fanafody ho an'ireo fiara fitateram-bahoaka ireo. Raha izay avy amin'ny tompona andraikitra nisy ihany koa ny fanadadiana nataon'ny mpanao gazetinay androany tamin'ireo mpitatitra teny amin'ny site Itosy no nanaovana an'izay fanadadiana izay. Asin'Andriamalala eo amin'ny sariny Tokira Marolahy. Matahotra ny fahasalamana ireo mpamily taxi be izay manomboka hiasa raha ampitso sady matahotra kanefa hiasa io faty antoka hoy ireo mpamily sendranay androany. Ny fanampiana izay nampanantenan'ny filohan'ny Repoblika nefa tsy mbola voarin'izy ireo hatramin'izao. Seza efatrefatra ny seza dia tsisy ampovoany le lala tsara zany tsy asiana olona mihitsy dia manomboka amin'ny maraina dia amin'ny miray tsy maintsy mody daholo tratran'le confinement dia tsy voahiasa mihitsy dia tsy afaka mividy an'izany zay fa miankina amin'le fanjakana ihany le hoe misy fizarana an'le gel dia efa mandray zay tsisy mody zay tsy mahavoavidy an'izany loatra eto. Miteraka faty antoka ihany le satria ho an'le zay zany efa zatra an'le hoe 32 place dia le izy gasoil nefa tsy maintsy arotsakay dia miteraka faty antoka ho anay mpitalitra ihany le izy hatreto aloha tsy mety le izy satria naovan'le izy tsy mety hoe amin'ny enina ka hatramin'ny 2 zany ianao tsy azo versement mihitsy ianao amin'le patron aloha voalohany indrindra ary zay koa tsy mahazo vola mihitsy amin'izany. Ny olona koa amin'izao presque afa lasagny ambanivohitra daholo le olona dia presque zany le olona eto ville ihany afaka hoentina. Eo amin'ilay mesure de sécurité moa zany no tena mampatahotra be ihany satria izay mifanerasera amin'ny vahoaka betsaka mifanerasera amin'ny fikarakarana resabola dia mba tena miandrandra mihitsy ny fandraisana andraikitra sy hatana fanjakana ny amin'ny karazana fanondrahana fiara sy le karazana ohatrany hoe gel désinfectant reny eo ambaravarana ohatra. Fa ny coopérative anay zao no nampiansanay tonga eto amin'ny cité Itosy hoe tonga eto ny fiara fa misy ihany ny fandraisana tana fanjakana ny amin'ny fanondrahana ny fiara sy ny hoe mety ho fizarana an'izay gel désinfectant zay dia eo ampiandrasana an'izay mihitsy izay io zao. Ny olona azo entina voafetra eo amin'ny 12 eo dia ny ora iasana zany hoe eo amin'ny tour eo ne zany vitanay taxi be na tour sy tapany be indrindra dia eo mihitsy manalasala be satria ny agence de transport terrestre koa ny teny hoe tsy misy ny fampiakarana frais dia eo mihitsy ny tena manalasala izay mbola hiantsona amin'ny fanjakana ihany hoe sao dia mba misy ihany re tompoko no azo atao mahakasika an'izay resaka frais zay. Ohatrany hoe manana ihany zay manana problème kely tsy eo amin'le resaka versement le patron zao manahirana ny sainay hoe atao ahoana zany le izy
zay zany raha hoe hiasy zany raha pitsy mety ny embouteillage iainana tsy fantatra hoe mety hoe eo amin'ny tour eo tour ray stapa mety ho vitanay dia nefa zay nefa oferana hoe amin'ny enina maraina ziska amin'ny ray atandro amin'ny ray atandro rany nefa ny olona vodena mety hifanerasera zay nefa atao mody any an-trano amin'ny ray aiza zany ny toerana misy anay an'izay zavatra zay raha ny fanazavana ireto mpamily ireto dia tsy mbola fantatra na amin'ity androan'ity ihany ny fizarana ny gel désinfectant sy ny fandrarana ranom-panafody amin'ireo fiara. Eo amin'ny fampianarana kosa dia manomboka amaray alarobia io no iverina amonjy ny sekoly ihany koa ireo mpianatra izay manomana ny fanadina-panjakana eto Antananarivo. Ho an'ireo sekoly tsy miankina dia misy ny fepetra maro samihafa sy ny dingana isan-karazany arahana iomanana amin'izany fandraisana n'ireo mpianatra izany. Nagnano fanadihadiana manodidina izay indrindra androany Iravirazafy Mahenina sy Tokira Marolahy. 500 isan'ny mpianatra kilasy famaranana sy kilasy de 3e miverina an-tsekoly Rampitso eto amin'ny sekoly Les Sérafins. Zaraina roa ny mpianatra kilasy iray natsona ihany koa ireo mpampianatra sasany anaramaso ny tokotany mandritra afakanaina kely mba tsy hitangorona. Nandray ny fepetra rehetra ny sekoly iarovana ny fahasalaman'ny mpianatra tsirairay avy. Nanomboka omaly moa zany misy ny fivorian'ny mpandrahara rehetra androany dia fivorian'ny mpiara-miasa rehetra ny amin'ny tokony atao ao anatin'ny fandraisana mpianatra zany mianatra mandritra ny zao tapany faharoa zao zany. Ao anatin'izany koa dia efa nanomana ny sekoly ny amin'ny prévention rehetra tokony atao manoloana ny aretina coronavirus moa zany. Ao anatin'izany dia mifananao ny désinfection ny salle de classe rehetra ho an'ny établissement rehetra ny Sérafin. Dia ao anatin'izany koa dia nefa nanomana ny fitaovana fampianatra manasa tanana, ao anatiny koa ny thermomètre moa zany le apetraka amin'ny lohatra an'izao dia efa fantatra ny température amin'ny mpianatra. Misy ihany koa ny fizarana maimaim-poana ny tony cache-bouche tony izay omen'ny sekoly zany ny mpianatra rehetra izay ho avy hianatra sy ny mpampianatra sy ny mpandraharaha rehetra ao anatin'izay. Amin'ny fitora maraina no miditra ireo mpianatra kilasy 3e sy terminal ary tapitra amin'ny 12 ora ny fampianarana. Mitony fanaraha-maso ny mpianatra tsirairay amin'ny fanarahana ireo lesona tsy tratra nandritra ny 2 volana tsy nianarana. Nandritran'izay confinement zay dia zavatra nyteneninay ombieny hoe mianatra lesona amin'ny mpianatra tsy tena ilaina loatra le hoe exercice polycope entina ny trano satria tsisy dikany ireny rehefa tsy hainy lesona. Rehefa tonga kosa ny andro fianarana ohatran'izao dia amin'ireny fotoan'ireny ny mpampianatra no manamafy an'izay lesona efa hay sy efa natao ka nianarana nandritra ny confinement anaovana ny exercice sy ny explication rehetra ao anatin'izay. Amin'izao ndray zany miditra amin'ity fianarana manaraka ity dia zavatra ho atao hoe ny maraina mandritra le fotoana ianarana zany no manome lesona sy ny manazava ny mpampianatra. Ao anatin'izany koa zany dia mandefa polycope izahay sekoly hoentin'ny mpianatra any an-trano ahafahan'izy ireo manao ny exercice ny fanazarana ny lesona izay avy nianarana zany. Ho an'ny sekoly manokana tsy mandosa ara-pianarana ny volana Aprily ny ray aman-dreny mahakasika ny fihinanana ny Covid organics atony hatramin'izay misy ny fierana mialoha any amin'ireo ray aman-dreny raha toa ka misy fanafody omena any an-tsekoly. Lafim-baovao hafa kosa dia magnano tohivakana ny tsy fahombiazan'ny mpitantana ny orinasa Kraoma ny fampitaona indray ny mpiasa sy ny fokon'olona omaly tany Breville nanao fitokonana. Miradora Benjamina sy Andra Kotomalala. Toy ny fitakinany karama n'ireo mpiasan'ny kromita malagasy izay efa bolana izay tsy voaloha dia ny amafy indray ny tolona nataon'ireto mpiasa marobe miaraka amin'ny fokon'olona tany Breville. Mangataka tsy misy fepetra ny fanesorana ny tale generalin'ity orinasa ity ny Irina Rakotomanantsoa. Fa maninona moa tentsika hoe mamono kroma sy mamono anay mpiasa ny tale generaly. Voalohany dia zao mamono orinasa izy satria zay nandritra nanomboka tamin'izany andro zany dia efa napatsy azo foana fa raha sanatrika mitotona ny fahavaratra tsy mahita vahaolana anao dia idiran'andro mpiasa ny kroma, idiran'andro ny kroma. Fa zao no nataony mila mihinanareo zalafa efa ao ny karamatsika hatramin'ny volana mars nefa mbola voatonga fotsiny ny desambra dia efa nikatso ny raharaha ka olona ohatr'izany tsy mendrika omena toerana ambony toy ny hoe hitatana orinasa ngeza ohatran'ny kroma ty
rehefa tsy mahavaolana dia miala amin'ny fanafodiny. Fianakaviana maherin'ny 500 no velomin'ity orinasa ity izay efa nikatso efa ho 7 volana izao. Isan'ny antony lehibe amin'ny fitakiana ny fanesorana ity tale jeneraly ity ny tsy fandraisana ndraikitra manoloana izao fijalian'ny mpiasa izao. Tsy ajanontsika raha tsy afaka io satria raha mbola io no eo dia zao zavatra zao ihany. Na omeny rapitso dia rapitso ary karaha madimy volana miampy prime maray taona miala foana ny rina rakotomana-tsoa. Fomba nambatambazana antsika zao dia mety ho avy ny mpandehandeha misisisika any ananinany hoe zao mila mihinanareo fa ho avy ny karama. Ity tsy fitakiana karama fotsiny tsony fa misy olona mpamosavy nandetika ny kroma amin'ny lalina milaza ianao eran-tany, milaza anao rendanitra fa hoe mandeny aho nefa zavatra tsy mandeha. En plus ozy ny fitenenana akoatran'izay mbola misy halatra zay tsy miteniteny foana hay io matoa zay mahasamy teny an'io mangalatra ato leranga igny dia satria marina io afaka mitory izy hoe manala baraka na manao diffamation na manao affirmation gratuite fa zay dia mitazona azy fa mpangalatra. Raha tsaivina dia efa tany amin'ny volana febroary no nanome tokony minisitra Pia fa hoefaina ao anatin'ny 7 ora ny karaman'ireto mpiasa ireto saingy toa zarina rirariran-trany zany ary dia nailika amin'ity resaka ame anara-pahasalamana ity indray ny tsy fahatanterahana ny teny nomena. Nanamafy moa ireto mpiasa fa tsy hijanona ny fitokonana raha tsy misy ny vahaolana. Vavaon'ny fahasalamana kosa dia tonga omaly ny vaksiny avy amin'ny UNICEF izay voalohany izy io hatramin'ny dininy sistan'ny Madagasikara no natokana ho an'ny ankizy sy ny vehivavy bevoka. Vaksiny fanefitry ny difteria, ny tétanosy, ny coqueluche ary ny hépatite B ireto vao tonga omaly ireto. Miisa 6 hetsy ireo vaksiny ireo ka ankizy sy ny vehivavy bevoka mahery ny 5 alina sy 6 hetsy no isitraka an'izany. Ho avy atao anatin'ny herinandro manaraka kosa ny vaksiny sasany izay fanefitry ny BCG, ny lefakozatra ary ny kitrotro. Tsara ny manamarika moa fa ny UNICEF avy any Copenhague no nanome ny vaksiny ireo izay mitentina $9. Fa vaovao eo amin'ny sehatra iray sampam-pirenena kosa ny totongana be ny vidin'ny baril amin'ny pétrole any États-Unis nanomboka tamin'ny omaly fitotonganana izay tsy mbola fahita hatramin'ny izay. Ny tombo hatrany kosa ny fanagejana ny fahafahana maneho hevitra any amin'ireo firenena tsirefesi-mandidy amin'izao fiatrehana ny COVID-19 izao hoy ny RSF. Jessica Miray no mitatitra ny andindiny izay eo amin'ny rindrantsary ny tahiry ny anarana ary ny riny. Un monde de plus en plus dangereux pour les journalistes. C'est l'une des conclusions du nouveau classement. Anisan'ny aina tao anaty fahasahiranana tanteraka ny mpanao gazety tamin'ny fiatrehana ny COVID-19. Manome vahana ireo firenena tsirefesi-mandidy rahateo ny fahamehana ara-pahasalamana amin'ny fanagejana ny fahafahana maneho hevitra hoy hatrany ny Reporters sans frontières nandritra ny filaharana maneran-tany navoaka ny androany. I Chine sy Iran ary Irak no nahitana sivana betsaka indrindra hatramin'ny hatrehana ity valana aretina ity hoy hatrany ny RSF. Europa kosa amin'ny ankapobeny no azo leferiny indrindra tamin'ny fahalalahana maneho hevitra. I Moyen-Orient sy Afrika avaratra kosa no tena nampatahotra ny mpanao gazety no nanatanteraka ny asany. Norvège, Finlande ary Danemark no eo amin'ny laharana 3 voalohany amin'ny fanajana trano ny fahalalahana maneho hevitra. Madagasikara kosa dia tsy niasika teo amin'ny laharana 450 tao anatin'ny 3 taona ny fanesy izay. Corée du Nord no eo amin'ny laharana farany. Any États-Unis kosa ny totongana be nanomboka omaly ny vidin'ny baril ny pétrole. Ao New York ny latsaka hatramin'ny ambanin'ny $0 mihitsy ny vidin'ny baril. Omaly alatsinainy 20 aprily 2024. Nidina tsikelikely ny vidin'ny baril. Nidina hatramin'ny $750 izany hoe $7.2 aloha. Tsy nijanona hatreo anefa fa nitotongana hatramin'ny ambanin'ny aotra mihitsy izany. Ambany dia ambany ny tinadany antoerana amin'izao. Ny stock anefa miamitombo hatrany ka mahapotika tanteraka ny tsena any États-Unis.
eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena hatrany na dia mbola miady fatratra amin'ny valanaretina coronavirus aza ny maneran-tany. Ny fiandohan'ny herinandro teo kosa dia nanomboka ny roso tsikelikely tamin'ny fanalefahana ireo fepetra rehetra mandidina ny fihiboana ny firenena sasantsasany tao Eropa. Nzava-Andriamaefa no mitatitra ny andindin'izay eo amin'ny rindran-tsary ny Mathieu Princy. Herinandro maromaro izay no niaina tao anatin'ny fihiboana tanteraka ny firenena voakasika ity valanaretina coronavirus ity, indrindra ny kontinanta Europiana izay isan'ny vomafy tamin'ny fiadiana ity tsimbokaretina coronavirus ity. Tao arian'ny Allemagne izay efa nanamaivana ny fihiboana tao aminy, androany dia nanomboka namerina tsikelikely ny fiainana andavanandro mponina ihany koa ny firenena sasany ao Eropa toy ny Autrisy sy Serbia. Dia afaka nisokatra ireo mpivarotra madinika sy ireo toerana fitsangatsanganany daholo be ao an-toerana. Ny olona mihoatra ny 520 taona kosa dia intelo isan-kerinandro ihany no afaka mivoaka ny trano. Tahaka izay ihany koa ny ao Danemark, saingy tsy maintsy mifandraiky amin'ireo fepetra mifandraiky amin'ny amiana ara-pahasalamana toy ny mifanajana trano ny elanelana iray metatra sy ny fanaovana tampom-bava. Ny roso tamin'ny fanokafana tsikelikely ireo toeram-pianarana ihany koa ny tao Norvège. Andrasana tseto ny vokajatry mety ho ateraky ity fahasahiranana maneran-tany ity. Hita tokoa mantsy fa mitotongana tanteraka raha ny toe-karena maneran-tany amin'izao. Mifarana eo ny vaovaontsika tamin'ity androany ity, saingy azadiny fa ao aoriana ny vaovao dia rahanao ny fandaharana manokana izay hitondrana aminao ny fanadihadiana mahakasika ny valanaretina coronavirus sy ny aretina Covid-19 eto Madagasikara. Ny tena kosa mametraka ny veloma mandra-pitafa ao aminao ho amin'ny manaraka indray. Samy tsara tompolasy tompavy. Amroapolo ny volana Aprily. Ny fantanina mipetraka dia ny hoe fa angamo talata no miverina miditra an-tsekoly ny mpianatra sa ny alarobia 12 ny volana Aprily. Ajanontsika eo ny amin'iny fa tahorin'ny filazana ity fanafody ho an'ny ady amin'ny coronavirus izay azo avy amin'ny Artemisia, izay zavamaniry na vitana ny fanafody ACT ny tsaboana tazimoka, dia sesilandy ny faneho-kevitra ireo mpisehatra amin'ny fitsaboana momba izany androany. Le remedy aloha zany tsy dia diako hevitra loatra fa mba zavatra angatahako fotsiny sy manam-pinoana anao alizy dia mahazo manao. Hitantsika ty Afrika, Côte d'Ivoire, Congo dia samy nahita remedy daholo kanefany dia maliny nefany efa tsabony zany moa dia ho anay dokotera koa dia misy atao hoe société savante légalisé an'le aretina zany misy aretina ray dia ao anatin'le société savante anao misafidy ty zany traitement dia efa misy zay porofitra rehetrarehetra dia tsy hitako zay maharatsy azy naovana azy fa rehefa mbola tsisy porofa dia miakina amin'ny dokotera tsiray angamba satria ny fitsaboana dia scientifique dia ny dokotera tsiray avy any no miakana andraikiny zany. Fa dia raha ohatra ka misy an'le tsy fantako Covid organique ao tianao dia oka angamba ny tsy atao obligatoire le izy. Niseho tamin'ny fahanginany ny Akademia Nasionaly ny mpitsabo eto Madagasikara. Nambara tao anatin'ity fanambarana ity fa miaya izy ireo. Tsy mazava ny proof scientifique mahakasika ilay fanafody hoy ity fanambarana ity. Niparitaka tao anatin'ny tambazotra serasera izao fanambarana izao. Nambaran'ireo mpikambana izay namoaka ny fanambarana nandritra ny fampiresahana fa tsy ny fitiavana te hanohitra fahatany ilay fanafody izy ireo, fa misy ny fenitra arahana amin'ny famoahana sy ny andrana fanafody. Nisesy ny faneho-kevitry ny olom-pirenena mametra mpanontaniana tao anatin'ny tambazotra serasera mahakasika ity fanafody ity. Ny ankamarony dia mitaky ny fanazavana na ho an'ireo marary ilay fanafody satria ny marary no mila izany na ho an'ireo salama saingy miaro amin'ilay aretina coronavirus. Fifandrifian-javatra ve sa misy ifandraisany amin'ilay vaksiny izay nalaza tato anatin'ny tambazotra fa saika andramana aty Afrika hoy ny sasany.
tsara atrany ny mampatsiahy fa efa 4 arivo taona no nahitana ny artemisia tany Chine izay nipoirany tsy mikaretina coronavirus ary isan'ny firenena vomafy tamin'ity aritina ity na dia isan'ny matanjaka ara-toekarena aza fa nafody ho an'ny tazomoka no nahafantarana ny artemisia maniran-tany. Inona no atao hoe artemisia ary manina no isan'ny lavin'ny OMS na ny Organisation Mondiale de la Santé ny fampiasana azy io? Hoy ity gazety iray avy any ivelany ity.